Matthieu 6. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Sekoly n'inona androany azafady? Sekoly ny fanambinana efa nytenen'ny datoriza teo a fa tsy resa-bola foana koa ny dikany hoe prospérité zany a. Zany hoe prospérité zany amin'ny olona zao tontolo zao a dia tonga dia vola profit kaikinao profit ny olona zany raha ny olona matoa izay mandeha mianatra dia misy profit an'izay ao anatin'izay zavatra izay, misy tanjona ao anatiny hoe azo mihoatra noho ny hafa foana. Eto amin'izao tontolo izao tsika amin'izao faraparan'ny andro zao dia tadidio tsara fa ny écraséan'ny sasany mahatonga azy tafakatra. Ary ny sekoly na ataoko hoe management tena miteny anareo fa mety misy olona miainga avy any amin'ny 1000 € dia mety lasa 8000 € ny karamana. Oui, c'est bien pour lui fa kosa ny fiainana potika ao ambadika iny zavatra iny tena tsy takatra ny sainareo mihitsy hoe ake zany le izy. Ohatrany hoe tsy tenenina ny olona zao ohatra hoe zavatra nitranga zao tamin'ny 2010 zao ohatra tany amin'ny côte-ny golfe du Mexique za tsara tadidinareo le nisy an'le trucana pétrole catastrophe internationale iny ny nataon'ny BP. Dia jereo satria BP milanja miliara be mihitsiny dia ohatrany nandahatra ohatran'izay fotsiny izy dia tsisy resaka intsony. Nefa ny pollution nataony naparitany eran-tany tsy ny olona milaza fa catastrophe momba ny USA fotsiny le izy fa mondial le izy. Nefa ny olona ny Alaska vao mamono baleine anankiray, manombo baleine ray kotabo eraky ny tanàna, kotabo eraky ny tanàna. Ny zavatra ataon'ny pêche halatra sy ny tsy halatra ataon'ny japonais anaovana sushi ohatran'inona indrindra fa any amin'ny côte-ny Madagasikara zany rehefa manao intersection tsika dia asa tadidinareo foana tsika mangataka hoe mba hisy garde côte fa tena any amin'iny océan Indien iny tena fangalaran'ny japonais trondro resaka thon. Izy anefa mpihinana thon. Ndana mijery ery amin'ny Carrefour fotsiny ohatran'inona ny karazana thon rayon anankiray dia firy ny karazany ao. Dia nefa ny olona mba mipetraka eny amin'ny sisintany io mba foto-tsakafony sakana hoe tsy mahazo mihinana. Fa ny olona vao mipaye en dollar en euro dia mahazo maka be da be, tsy problème zany. Kaikinao problème manko le izy. Problème antsika le satria zany ny fanana antsika dia hoe mety zany. Ka mora kosa ny taony amin'ny Carrefour mora le izy aminao le izy mora fa maninona ny olona tokony hinana le izy io fotom-piainana lasa sakanana. Ka resaka hoe profit an'izao tontolo zao sy ny prospérité an'izao tontolo zao mila formatena mihitsy ny ati-dohantsika, mila vonoana ao anatin'ny ati-dohantsika mihitsy izay fomba fijerin'izao tontolo zao zay mba hahafahantsika mametraka ny tena hoe sens profit amin'Andriamanitra. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs fracturent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Efa rentsika foana zany zavatra zany fa zao tena raha Jesosy no miteny tena kaikinao hoe raha Jesosy no miteny dia important le izy. Tokony ataon'ny kristianina important be mihitsy zany hoe miamasser des trésors dans le ciel. Jesosy mihitsy miteny ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Zany hoe kory tsy midika fa tsy natao hisitraka kory tsika. Ho an'ny olona izay nihaino radio maly dia mazava be mihitsy le teny hoe raha ohatra ka tsy tian'Andriamanitra tsika tsy miamase fa hoe miaina ao anatin'izany hoe fahafahampino zany dia tsy nomeny Solomona, tsy nomeny Solomona
nefa ntsika mahafantatra tsara mihitsy ny tantaran'ny Solomona fa nangataka sagesse izy hitondrana amin'ny peuple dia nefa nomeny azy ozy niny vola aman-karena dikan'izay tsy resaka problème ny fanomezan'Andriamanitra vola aman-karena mihitsy izy fa resaka te-po mihitsy n'ilay izy hoy izy Jesosy là où est votre trésor là aussi sera votre cœur nibetsaka tao anatin'ny fony Salomona dia sagesse hitondrana amin'ny peuple tahaka nitondrany dadany a David ny peuple d'Israël tsy tany amin'ny vola mihitsiny satria raha resaka vola sy trésor haintsika tsara mihitsiny talohany nalasany David inona ny zavatra nataony David hoe tao ty amiko daholo ny fananako rehetrarehetra natsoina ny profeta natsoina Nathan reo anaovana ny tempolon'Andriamanitra tsisy raisy ny Solomona na dia kely ary tena akaikinao tsisy héritage ny andrandrana mihitsy ka io ne vous amassez pas des trésors sur la terre dikan'izay aza miandrandra héritage eto amboniny tany zany raha ohatra ka omen'Andriamanitra fiara ianao sotrao fotsiny le izy fa zakinona amin'io raha ohatra ka meny trano dia rao Andriamanitra fa tsy hoe raha mena trano koa dia hoe za tsy handrain'io azany kosa mba za zao nahazo profesia hoe tsy ny zavatra rehetra ny vidiny fa na trano ary dia isy ame ary dia miandra lezy fotsiny dia ahoana da Andriamanitra zany amean'le izy dia zany rehefa tena tsy milité indray ny anaran'izany fa adondrena izy nareo nomena trano dia hoe andà napahatrano Jesosy tena ino akaikinao napahatrano Jesosy mba hampanankarenanao tonga tany amin'ny androany tsika mankalaza n'izany krismasy zany eran-tany miaraka amin'ny kristianina matsiaro amin'ny krismasy natongavan'ny Kristy tetỳ amboniny tany za tsy misouhaité Noël zany tsao fa za misouhaité krismasy satria krismasy Krist c'est Krist no tsaroako androany fa tsy Noël mihitsy petit Noël Noël Dieu Noël mbola raha anao étude na tenitsika lasa mitatra lavitra be Noël oui dia matetika lazainy zareo avy amin'ny Emmanuel tsia aza manaiky fitahany zany nareo le petit papa Noël descend du ciel non c'est Jésus qui est descendu du ciel pas le petit papa Noël il est petit le petit Noël il est gros énorme voky ny halatry ny tany commercial be mihitsy zany misy kristianina miteny hoe anao kosa mba mitory Noël velony ny zaza anatona non ampahafantaron'i Jesosy ary izy aza fitahany aza atao lainga zany non za contre niza faly niza tsy faly tsy izy mankalaza ny Kristy tsika matsiaro nahatongava Messia tetỳ amboniny tany tsika eto ny tomponao mihitsy no miteny ne vous amassez pas des trésors sur la terre za mahatonga amin'ny Paul koa miteny any amin'ny 1 Timothée 6:17 1 Timothée 6:17 raha isinoty tsy tena miteny anareo tany am-pianarana tsika rehefa tia matematika zay latsaka eny ambavan'le professeur raisina noty daholo satria miondana matematika zany ianao hoe miondana an' Jesosy nefa ianao mijerijery fotsiny anatin'ny fampianarana lozika ianao raha tsy mahavita matohatra ny Satana Jesosy vao tonga Satana tonga dia hoe il est écrit dia vao miteny Satana il est écrit ianao mila mahay an'izany mila feno tenin'Andriamanitra amin'ny fonao vao tonga Satana mandondona izy miaraka amin'ny sery sy ny gripa hoe tonga indray hono ny hiver tonga dia il est écrit misoratra ambaravarana izy tena mahafantatra ny identité reto rahalasy anabavin'ny tompo reto rahalasy anabavin'ny tompo tsy rahalasy anabavin'ny Satana koa tsika mila mahafantatra tsara ny identité atsika dia mitovy an'izay 1 Timothée 6:17 ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde jereo tsara ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde manan-karena amin'izao tontolo izao fa tsy manan-karena tahaky ny Abrahama ny resany eto fa le manan-karena avy amin'izao tontolo izao samihafa izay le manan-karena avy amin'izao tontolo izao noho izao tontolo izao no nahazoany harena noho izao tontolo izao no nahazoany harena dia rehefa nahazo harena amin'izao tontolo izao izy dia ozy izy vady ainao kely le muzika dia non ampiakary kely le volume rehetrarehetra dia ampiakary amin'izay izy rehetra le miakamida
pécats. Azafady, 1 Timothée 6,17, ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde ni n'être ni hautain, ni de mettre leur confiance dans les certitudes des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir. Nezao tontolo zao dia zao mitanjona dia hoe anakareny be. Nisy zavatra nysoke anany tenen'ny raiko ara-pononana izy fotoana hoe tsy azo antsoina mihitsy ianao izy hoe manan-karena raha tsy manana ianao ho an'ny tenanao dia afaka manome ny hafa ianao. Manan-karena zany efa mitobaka ianao dia afaka manome ny hafa satria sambatra ozy izy Jesosy sy ny manome no ny mandray. Zany hoe manome fahasambarana ho an'ny hafa ihany koa ianao rehefa mizara foana. Ny olona manko tena tia manana foana. Moi je veux. Mahita tabletiny datoritra dia zako je veux. Efa tepon'ny olona mihitsy izay je veux zay. Mahita boty vaovao dia tsara izany boty tatiako zany. Zako mbote. Fa tsy mba hoe ohatran'ny efa potipotsika izany kirarony dato zany, inona mba afaka omeko azy? Zany ny tepon'ny olona manan-karena. Fa ny tepon'ny manan-karena zao tontolo izao, ohatran'ny tsara izany tany zany, tonga dia alaina. Tonga dia hiakapare foana, anangona foana. Dia zao no tenenin'i Jesosy indray. Tena akaikinao pitehiny koa ilay Jesosy io. Marc 8, 36 à 38. Marc 8, 36 à 38. Amin'io Jesosy tena be vava mihitsy. Marc 8, 36 à 38. Tsy mety tsony. Marc 8, 36 à 38, naran'i Jesosy. Aotsika. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier? Tena akaikinao monde entier ty. Eto zany tsy resaka hoe immeuble fotsiny fa tena tonga dia ozy Jesosy hoe tena azo dato zany ohatra ny monde entier. Dia ozy izy. Inona ozy izy ny soa azony amin'izany? Et qu'il perde son âme. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Jereo mazava be. Inona ozy izy ny soa azon'ny olona anankiray raha anana ny tany rehetra fa ho very kosa ny fanahy. Io ma-importance be mihitsiny hoe important be mihitsy ny aminao eo zany le valeur aminao sy ny valeur ny zavatra rehetra. Dia ny olona vao mare an'izany tenin'i Jesosy zany dia hoe ahoana zany tokony tsy hanana ninina mihitsy zany ny kristianina? Tena au contraire. Misy héritage izay tokony rombahantsika ary misy zavatra tokony misy fanakinantsika amin'ny fotsika mihitsy tokony devientsika ilay izy hoe anaka atolory amin'ny fonao izy Jesosy. Atolory aloha ilay fonao ho any aminy. Raha namaky tsara tsika teo toy izy. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, io le teny. Et le Fils de l'homme aussi aussi aura honte de lui. Ny Jesosy zany tsy le fifikiranao amin'ny harena mihitsy ny problème, fa tsy le hampanankarenanao akory ny problème. Satria raha nampanankarena ny Abraham izy amin'ny Luka 15, tafiditry ny lanitra tsara mihitsy Abraham satria izy ny anisan'ny mpanjato be mihitsy ny tamin'ny voalohany. Ohatr'izany ry Isaka, ohatr'izany ry Joseph, ohatr'izany Solomona. Maninona ny tafiditry ny lanitra manan-karena ko maninona tsika ny tsy hitory ny prospérité, tsy resaka harena fananana fa amin'ny hoe fahombiazana amin'ny zavatra rehetra. Ny kristianina tokony mahomby amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny lafiny rehetra. Teneny hoe za tokony mahomby amin'izay amin'ny zavatra rehetra. Tsofirany ny tenanao, fa tsy hoe aiza inona ny postanao dia mbola caporal dia mbola vatatay foana dia inona koa tsy haiko, tsy hoe manambany asa fa mba mieritrerety manana vina mba hiakatra foana na dia eto amin'ity tany ity aza. Jean 14 verset 1 à 14.
zao Jesosy dia mampanantena amintsika hoy izy que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures. Si cela n'est pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous, et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. Amen. Zay ny zavatra tenin' Jesosy teny hoe fampanantenana. Jesosy dia mampanantena zavatra be be ao anaty baiboly. Misy ny zavatra efa vita fa misy ny zavatra mbola ho avy. Ary ny zavatra ho avy ianao mila manantena tsara an'Andriamanitra foana. Raha mbola à chaque instant de votre vie tena tokony manantena an'Andriamanitra foana hoe misy situation mihoatra sy mivoatra foana amin'ny fiainako. Peu importe mety hoe miditra anaty prison ohatry nahazo an'i Joseph, nilaviny rahalahiny izy tafasaraka tamin'ny Isaka rainy izy namidy andevy izy voenjikendrika izy nidina any anaty ohatrany hoe nidina any amin'ny enfer ozy ny fomba fiteny zay c'est l'enfer ny fiainany nidina any anaty Jacob zafady Jacob rainy nanidina any amin'ny prison fa avy eo satria izy mifikitra amin'Andriamanitra ny kaikinao mifikitra amin'le promesse mifikitra tamin'le promesse men'Andriamanitra izy tonga tamin'le promesse sa tsy tonga niza aminaran'i Jesosy zay mifikitra amin'ny promesse n'Andriamanitra tsy maintsy tonga izy. Peu importe ny lalana mety midina mety ny olona mety tonga dia mahita pont manivaka izy mety midina fa izy miakatra foana tsy maintsy lalana tsy maintsy izoran'ny olona zay mino zany raha nanao an'izany reo sy natoky an'izany raha te hitanareo ny vavolombelona Hébreu 11 raha ohatra ka reo tafavoaka 100% ianao koa tokony tafavoaka 100%. Tsisy tokony tsy hatafavoakanao mihitsy fa ny problème ny finoanao ny problème finoanao voadonina kely finoana dia tonga dia mitsingitina sy ny olona le vao mitaingina bisikileta dia tonga dia voadonina kely dia minjera foana satria veriny fa ohatrany hoe lala mahitsy foana ny lalana dia vao miteneny mba avily kely dia tonga dia minjera izy nefa ny lalana tsy maintsy misy fotoana mba mihodina kely misy fotoana midina kely misy fotoana tsy maintsy miaka-piakarana kely tena hoe tsy maintsy lalovana zany ny Jesosy dia tonga dia niteneny mihitsy teto promesse dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures. Tonga dia fahazonao an-tsaina zany hoy izy ianao aiza misy olona nataoko hoe olona aiza misy olona manana toerana afaka ametrahana 8 milliards de personnes 8 milliards de personnes nataoko hoe raha fampanantenana zany hoe 8 milliards de personnes dia vitany daholo mitsokajy eto France any ataoko hoe any amin'ny 67 millions any angamba zao ny frantsay miaraka amin'ny étranger ny olona peuple eto France firy ny olona mangataka trano efa famampolo taona an'izay tsy mety mahazo zanak'Andriamanitra za koa nahazo ka tsika mahazo ka tsy any le resaka taty firy ny mangataka eto fa tsy mahazo eny zanak'Andriamanitra mahazo zay koa nahazo fa tsy any le problème manko fa tiako ivalaparatsika le any amin'le promesse ny Jesosy mipromettre daholo zay au futur président vous aurez ceci vous aurez cela dia manantena daholo ny olona rehetra hoe vao tafakatreo zany vao tafakatreo iasa na x na y mahazo trano tonga indray iny mihodina ihany ny 5 taona alefa averina ny demandena dossier tsy mahazo any nefa mipromettre tena kaikinao zay le promesse n'izao tontolo zao mipromettre anao izy mba hiakaranao fa rehefa tonga eo izy tsy omeny akory anao fa ny Jesosy za hifikitra nizaniza nareo tsy rarahako loatra fa za hifikitra ozy izy dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures si cela n'était pas ainsi je vous l'aurais dit raha tsy misy zany dia tsy niteneniko zany ny teny Jesosy teneny malalaka ao an-trano iray tena kaikinao andao ao an-trano iray mba zanany tena sérieux mba zanaky ny ray raha ohatsy zanaky ny ray anao tsy tafiditra raha ohatsy manana mifanahana anao aza mieritreritra mihitsy nahirahira amin'ny pôlina ray fa ataonao fond ny sonnerie-nao ary nihira amin'ny pôlina ray fa ino misy teo les fous les dangereux les voleurs les adultères tafiditra ny lanitra daholo hériteront le paradis tsy tadidiko loatra le tena titre fa ohatrohatran'izay le izy aonao izy
On ira tous au paradis izy que nous sommes voleurs. Non, tena akaikinao tsia. Za tsy araka amin'ny voleur makany, miaraka amin'ny voleur mibebaka, miaraka amin'ny assassin mibebaka. Fa Jesosy tsy mipromettre mihitsy hoe tafiditra ny lanitra koa reny foana izy hoe ahoana Apocalypse 22. Aiza hono reny? Any ivelany reny. Ka mba tafiditra aingana. Mbola misokatra ilay lalana, mbola misokatra amin'ny varavarana. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Fantatrareo zany ny lalana. Zany lalana fiainana sy famarina hoy Jesosy. Dia nefa izy ny teny, izy le teny velona ka anjarantsika mihitsy no misafidy. Ny tenin'Andriamanitra tsy mandalo foana zany, fa ny tenin'Andriamanitra misy asany ho an'ireo olona izay matoky azy sy mandray an'ilay teniny. Matthieu 13 tsy averiko aminareo intsony le izy fa mba devoir de maison. Matthieu 13 resaka momba vona fafy. Rehefa namafy tany, namafy graine Jesosy dia izy misy karazany efatra. Misy ny eny an-dalana, misy ny eny faharoa ny any amin'ny vato, dia misy ny any amin'ny tsilo, dia misy izy ny any amin'ny bonne terre. Anjaranao zany no misafidy eo amin'atin'ilay izy, fa ny teny tsy maintsy afafy teny akaikinao infaillible foana ilay teny. Ohatrantsika neto zany zao miaraka amin'ny ambadiky ny YouTube sy ambadiky ny radio, infaillible ilay teny. Fa ohatrany ahoana ilay état de cœur anao, tonga ve dia ilay vato be, izay indray. Na tonga dia ilay tsilo rehefa mamaky nareo Matthieu 13 verset 19 à 21, ilay tsilo ilay mbola souci de ce siècle. Ka ny anazy zao mamaiky anahy ilay dette pasteur tokony fafa. Zany mamaiky atsika. Nefa Matthieu 6:33 ka tsy ao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana. Rehefa mitoetra ao anatinao ilay famarinan'Andriamanitra, za tsy miteny hoe possible ilay izy, fa za tsy miteny hoe tonga dia eo ilay izy dia voafafa ilay dette. Fa afaka manokatra lalàn'Andriamanitra mamafa an'ilay dette. Meny sagesse ianao, meny intelligence ianao, dia voafafa ilay dette. Voafafa ilay sa tsy voafafa? Voafafa. Voafafa foana ilay izy zany. Fa ilay temponao mihitsy hoe Andriamanitra napiditra vola ao anatin'ilay selecta dia mila donuts na mila bonbon dia mamotra bokotra 32 dia midina ilay izy selecta. Amin'Andriamanitra tsy ohatr'izay ilay izy, fa ilay temponao mahay miandrandra hoe mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra. Mipromettre izy dia mahazo. Tsika zao teo namaky ilay Matthieu 6 teo dia nareo trésor, tena hoe trésor. Zany hoe raha misy trésor eto ambony tany, misy trésor céleste, iza zany no ambony? Ny terrestre sa ny céleste? Tanao io hoe dia efa raha olona tena mino an'Andriamanitra ianao dia efa tonga dia tokony hita hoe aiza zany no tokony ankinanao. Nefa mbola betsaka ny kristianina mbola le trésor terrestre ihany no mbola iskilana bebe kokoa. Satria ihana kosa ve nahazo dia za tsy tokony azo. Tsy izy mihitsy zany tempo zany. Eto ambonin'ny tany tondro nitsonao hoe volamena tony misy lanjana. Fa ny an-danitra any izy parvis ny anarany, tena akaikinao hoe inona tiako tenena? Lalana izy any an-danitra any. Andia lalana volamena, lalana izy nefa ny aty izy ny rappeur wesh yeah nokatra atao matevina mihitsy za be vola manaraka anahy daholo ny sipy. Any tsy any an-danitra any re nefa parvis. Ianao zany rehefa mifantoka ianao ry zanak'Andriamanitra, tena tiako mihitsy ntsika hifantoka amin'ny éternité dia zao. Tadidio fa any an-danitra any misy promessen'Andriamanitra, izy ny nanamboatra azy, Jesosy ny architecte. Ary mamaky ny boky ny Apocalypse ianao dia gaga hoe ohatry ny ahoana ary zany, ny perle hitako aty ohatry ny farafangezana indrindra ohatry ny ity. Nefa noho ny any an-danitra any ohatry ny angeza ny varavarana Nouvelle Jérusalem, perle, rubis, tsy haiko topaz, tsy haiko ny karazany be da be izy teo, rombefolo. Jereo bokinao ao amin'ny boky ny Apocalypse. Dia nefa ny reny vidina amina miliara ty. Amina miliara vola gasy moa izany fa million d'euros na million de dollars izy vola ty. Didinao anaty coffre satria trésor. Nefa nozy Jesosy, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Aza mifantoka amin'ireny ozy izy. Reny mangirana vetivetika reny. Mangirana vetivetika reny.
mangirana vetivety zavatra mandalo tena akaikinao mandalo. Jesosy zany dia mampanantena antsika mbola tsy tonga le izy tena akaikinao mbola tsy tonga le izy mbola promesse le izy ho avy izy dia akatsika dia ho tena amin'io toerana zay namboarina io fa aza mifantoka ozy izy amin'ny zavatra hito ambonin'ny tany toy izy tsika le izy. Zao tadidio raisinoty kely azafady tena raisinoty ty mba hahafahantsika misaintsaina le izy. Ny olona anankiray rehefa miprometra zavatra aminao ka tsy azonao le izy dia mpandainga ny anarana. Fa Jesosy rehefa miprometra aminao nomero firy misy an'izay 23:19 Andriamanitra rehefa miprometra misy teny latsaka eny ambavana dia tsy maintsy tanterahany le izy. Mila mahatakatra tsara ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy. Latsaka io Jesosy za manaradia anao manaiky anao dia hoy izy Jesosy mota faradarana vanindrotra tsy famfanaiky mahazo miara-monina tsika. Ny problème ianao te handovan'ny lanitra fa à votre façon. À notre façon moa zany à notre façon. Miditry ny lanitra faran'izay mora kanefa farany sarotra izy ho an'ny olona charnel satria charnel te hividy ny lanitra kanefa mividy ny lanitra efa vitan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny nidina tetỳ ambony tany. Raisinoty zanak'Andriamanitra izy niditra tetỳ ambony tany mba hahatonga antsika zanak'olombelona hiditra ny lanitra. Any Philippiens 2 nomboka verset 7-9 nidina tahaka ny endriky ny mpanompony izy. Zasy ianao zany zavatra zany toko mihitsy hoe zavatra le izy satria tia nofontsika tia ka zavatra tany eny ny nanamboarana anyty tany vovoka fa noho le souffle de l'éternel dia lasa misy lanjany amin'Andriamanitra na dia tia tany ty azy. Zay no mahatonga antsika manao école de guérison satria tsy amelantsika fa misy souffle de Dieu mikoriana ao anatiko sy ao anatinao dia tsy amelantsika raha vao misy aretina ao anatinao. Amen. Satria zavatra nataon'i Jesosy zany dia tsy maintsy ataony zanak'Andriamanitra ihany koa. Tsy afaka manome izay tsy hanananao zany ianao. Tsy afaka manome aza miprometra zavatra tsy hanananao. Raha ohatra ka manana telefona anankiroa anao afaka miprometra amin'ny anankiray hoe afaka omeko anao ny telefona anankiray fa raha telefona anankiray ny any aminao aza miprometra amin'ny olona mihitsy hoe za hanome telefona anao satria tsy capable ianao manome an'le izy. Jesosy nefa dia afaka manome satria manana be da be izy. Zao ny teneniny Jean 10:10 zaho izy izy hanome anareo fiainana be da be. Jean 10:10 fa le fiainana be da be io eto ambonin'ny tany io tenina akaikinao eto ambonin'ny tany io aloha. Fa le fiainana éternel Jean 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io héritage mora azo indrindra nefa io ny héritage tsy tian'ny olona raisina indrindra. Ny héritage tena tian'ny olona raisina zao dia hoe raha za zao mba lasa hérité an'i Trump ka izy milliardairako, za zao mba hérité an'i Pinot raha mba misy taona ho mandalo eny an-dalana eny dia manavitra anazy tonga dia mena anaty daholo ny héritageko satria nanavitra azy. Zany ny revirevitsika satria zany hitantsika any amin'ny film. Ka zay le izy ka zay le revirevy dia mandrevirevy an'izay tsika hoe raha za zao no teo amin'ny placen'ny Pinot raha za ny tompon'ny L'Oréal tavako tsy ketrona mihitsy satria ma dia mihosotra produit be mihitsy ka zany le izy ka marina le izy azao tontolo izao. Tena raisinoty ty dia saintsaina le monde n'a rien à vous donner. Tsy manana omena izy. Zao tadidio fa zao tontolo izao ne tsy manana tsy anazy akory satria voasoratra tena akaikinao zao voasoratra ny tany zay rehetra eo aminy dia an'izy any Jehova ozy izy ny tany zay rehetra eo aminazy dia mety mitentsika hoe dia ahoana ary tsika tsy manapaka amin'ilay izy satria nisy fotoana le zokintsika voalohany indrindra Adama ny anarany namadika tombé dans la tentation izy dia nomeny ny Satana le pouvoir dia lasa na Jesosy ary miteny izy le prince de ce monde any Jesosy le izy fa mpanapaka dia Satana lasa mpanapaka. Ka tsika izao no mila mitondra ny royaume mba mamadika an'izay fanapahan'izay
ovy miverina amin'ny zanak'andriamanitra. Izy zany tsy maintsy gagnena, tena hoe kaikinao tsy maintsy gagnena. Zay le appel ny datoriza teo hoe mila miantso armée Jesosy, manangana armée Jesosy, satria mila vadika izay zavatra izay, mila miovy izay fomba fisainan'izay. Ka na d'accord anao na tsy d'accord, efa nivoaka teny ambavan'ny maître le izy, teny ambavan'ny seigneur antsika le izy, seigneur et maître Jesosy ny anarany. Hoy izy hoe la terre passera. Ka niny nataonao zany la terre passera. Zao mba jereo kely enay, zalahy resaka hoe pollution sy ny karazany, dia zay tratra dia mandoa vola. Terena ianao mba hampandroso'ny économie, vitana tomobile, vidy tomobile ianao terena indray ianao andoa taxe. Ho fety zany ianao takina foana ianao aza mieritreritra mihitsy takina foana ianao tadidio tsara. Oui bien sûr izy ianao manome kafy zareo, fa jereo tsara fa nitakina ianao mbola plus. Jereo tsara taxe audiovisuel, calculeo tsara fa efa avo zaho ny calcul haiko tsara le izy. Taxe audiovisuel, taxe d'habitation, tsy haiko misy petite taxe be da be. Ny karamanao nefa vao milatsaka ao anatiny any dia efa misy prélèvement un tiers, efa lasa cotisation retraite, cotisation zao. Rehefa tambatra ao maty antoka foana ianao, jamais ianao mahazo zany. Ny gouvernement an-tany tadidio fa satana ny ao ambadiky le izy. Ka falitsika mandray an'le kafy, fa izy nahazo maimaim-poana, fa jereo tsara fa ianao ihany anie ny kotizaka nazonao iny. Ianao ihany ny kotizaka nanao an'iny, sereux zany andana anie jereo izy anie ndraindraitsika veron'olona hoe manao bobara fa andana jereo dia vérifié dia tenenao hoe diso ianao pasteur hoe fa kotio dia hitanao tsara. Ny taxe d'habitation tamin'ity fin de l'année ity zao raha anay manokana zao teneniko izy 442 tonga dia indray mitoraka zao alaina tsotro zao fotsiny. Dia vakianao le soratra tsisy zavatra azonao, telefonenao le olona hoe inona ny anton'le izy, na izy koa tsy mahalala, fa nidika le izy miao fotsiny le izy, miao fotsiny pasio aty. Tomany zareo frantsa teneniko le izy rahantsika raha misy mariely le izy satria zay le famarinany tena marina le izy. Lazaina fa mahantra frantsa, lazaina fa manao zao, nefa rehefa tonga amin'izay ny ho avy ny élection, lazaina fa zao rang ny économie en France. En Banque de France misy 500 milliards d'euros. Atao ino 500 milliards d'euros nefa ny ry atatatra ery misy olona tsy manana trano, tsy mitady miliarana izy, mitady trano honenana fotsiny, mitady sakafo hoan'ny isan'andro izy. Fa le izy au fait efa nazavainy fanahy masina moa zay zavatra zay. Au fait reny vola hoe réserve d'or reny ivoaka daholo reny ao anatin'le 3 ans et demi de tribulation. Avoaka reny atosaka pe calme, tsisy guerre intsony. Zao tadidio fa ny ambadiky ny guerre. Ny olona miteny foana hoe satana, oui satana, fa satana zay ho zavatra ny voan'ny révélation amin'ny fanahy masina tamin'ny herinandro. Satana tsy maintsy mampiasa trano vao afaka mamotika. Ohatry ny fanahy masina mampiasa anao izy vao afaka midélivrer. Tsika zao afaka miteny fa maninona ary ozy izy Jesosy hoe ametra tanana marany mino. Dia hositrany indray dia voalaza ao amin'ny marka 16 verset 20 hoe dia ny fanahy masina niara-ny asa. Fa maninona tsy tonga dia sotran'ny fanahy masina fotsiny hoe sotraniko daholo angaly eto. Fa maninona izy mila aidinao satria ianao le à travers toi le izy. Dia ohatr'izay koa satana mbola tsy mena azy le alalana motika zao fa anatin'ny tribulation zay zavatra zay nitranga. Fa rehefa ho avy zay le any amin'ny 1 Thessaloniciens 4 hoe ho avy amin'izay hoe pe sy ny karazany fa fosy pe le izy avoaka daholo miliara sy ny karazany mody karakaraina daholo ny olona mitsangana amin'izay ny antikriste le seul lehilahy nota hozy izy any amin'ny apocalypse iseho izy hoe zan'Andriamanitra izy daholo migérer le monde. Tsika moa amin'izay efa lasa tsika logiquement zany ny olona rehetra zay mino Jesosy efa lasa le dimy le fiangonana dimy endry zany lasa, fa le dimy adala mbola mandritry ny 3 ans et demi mbola tratra ny persécution mbola le dimy adala vierge reo fa manque d'huile
dia mbola miandry telo taona sy tapan'izao ka ao zany tena gidragidra aloha miala voalohany aloha miala voalohany zany e aloha miala le premier enlèvement le deuxième zany sarotrarotra le izy fa di aloha zao ka miverinao anatin'izy hoe zao tontolo zao dia zao mipromettre izy a fa izy tsy hanao nininona mihitsiny tsy mihetsy-bolomaso aminao zany izy tsy raharahany zany na menomena na migrevy anao tsinina mihitsiny zay ny teneniko anao teo hoe na d'accord anao na tsy d'accord jesosy efa niteny hoe la terre passera dikan'izay alao mifikitra am'izay promessen'andriamanitra toy zay mifikitra amin'ny promesseny zao tontolo zao le monde nous promet la lune na hoe miketrika ny naza hitondrana ny olona any amin'ny la lune fa izy moa zany tonga any amin'ny la lune dia ozy izy zalàna anaovan'ny zalàna dia hoe mifrean'ny mandeha any amin'ny la lune mois de 24 heures efa 20 millions izy manana 20 millions 20 millions de dollars mbola tsy mipetraka zany fa manaotra ohatrany dia zay dia efa 20 millions payenao milliardaire zay nanao an'le izy zany izy zany mbola ava zany dia nisy namangy cousine taty mirindry zay dia manambady vazaha izy zay le beato be dia eo dia betambava be naza efa miasa saina anaovana sy karazana dia zao navalin'le cousine tsotra be mihitsy izy ny teny mibiana efa mianaka maka Madagasikara tsy voalohanao koa ahoana ny andoavanao an'izany izy tonga dia nangina le vazaha maro zany bia le retour makany Madagasikara rehefa miandry 5 taona vao tonga any sasany ka hoana inona raha iny an'izany tsy mbola fitiavan-tena ny ao ambadika dia inona nefany paye l'impôt paye dia mody manao recherche izy fa recherche hitsoahany le izy fa tsy hitsoahanao zany mihitsy ianao ampiasaina ianao mba hanaovanao an'le izy ho anazy tadio tsara fa ny zanak'Israely ao amin'ny Exode 1 ny zanak'Israely raha tao Egypte tsy nanamboatra toerana ho an'ny zanak'Israely mihitsy ny nanamboarany Egypte azy fa nanamboatra toerana tsara ho anazy na tonga ny Egypte natanjaka be tamin'izany fotoana zany no Josefa sy ny zanak'Israely tao Egypte ohatr'izay foana le izy ka le fanahy mihodina ohatr'izay foana fa tsy hoe efa fanahy tamin'izany zany ry pastera tsy ny fanahy mihodina foana ny fomba fiasana fa ianao misy fotoana kentrina dotony satana fitaky satana foana langongony tsisy zany tsy miova zany tsika mahavita miteny hoe Andriamanitra tsy miova anio omaly ary mandrakizay dia nefa antsika misy fotoana mamean'Andriamanitra taky ny lanja maivana zany ohatrany tsy hitatsika intsony le puissance satria tsika tsy mino tena kakinao ianao tsy mino mahatonga ny puissance tsy hitanao hoe ka zao tadidio tsara mipromettre la lune mipromettre hoe fuir ny apocalypse zany ny projet any Nazary any ohatra ka tianareo fantatra ny ina moa izy ty le tsy tadidiko indray ny anarany rehefa niraisiko izy teo tadidiko izay niraisinao ty misy an'le station spatiale iraisam-pirenena mba olona firy moa no tafiditra eo olona firy même pas 10 angamba dia mampanantena anao izy amin'ny film Star Wars sy ny karazany hoe hoavy ny fotoana dia hitaingina vaisseau dia mitsoaka ny tany tsy raha mamaky tsara nareo ny ao Matthieu 24 sy ny karazany fa potika daholo ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra potehany daholo tena départ à zéro raha vany daholo ka na hitsoaka izy anao na hitsoaka izy ny tena marina zany tsy tafatsoaka mihitsy ny olona zay mahatonga an'Andriamanitra manao hoe enlèvement fanesorana ny dika zany fangalana ny dikan'izany esorony mihitsy fa tsy hoe mampidina vaisseau izy aka fa esorony tsy ho hitan'ny olona mihitsy tsisy afaka mandrombaka zay ny ampelantanana amen ka zao ho an'ny olona zay manantena an'ireny hoe fampanantenany zao tontolo zao reny dia Jésus viendra comme un voleur fa ho an'ny zanak'Andriamanitra dia taky ny époux manao surprise ny épouseny mandodona tapika izy chéri oa tonga de surprise zany mihitsy le izy ka faly ianao oesa tonga amin'ny vadiko alainy vady satria izy épouse tsika moa zany no future épouse zao tsika zao mbola fiancé
ilay efa lesona nataontsika iny tena kakanao mbola tsy épouse ianao a mbola tsy épouse ianao fa mbola fiancé amin'ny alalan'le fanamasina mbola fiancé zay mahatonga le hoe nisy dimy endry sy dimy adala folo zany ny présentena teo fa ny dimy fiancé koa fa voadaka satria tsy iomana tsy niandry atsika ve mba niandrandra rovina ihany ny andondona le vaty rovina ihany nitorona le lakile iny fa tonga amin'ny vaty alleloia mila miandrandra n'izany koa tsika reste note être prospère ce n'est pas d'avoir toute chose zany efa hitantsika teo de tsy misatisfaire atsika tsy mizohira atsika akory le izy raha voalaza teo raha voalaza atsika teo le izy tao amin'le un Timothée 6 teo un Timothée 6 teo afeliko vakina le izy Ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde de n'être ni hautains, ni de mettre leur confiance dans la certitude des richesses, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses pour en jouir. C'est là, mba atonga tsika mizohira an'le arena. Zay zany mitanjon'Andriamanitra. Manome an'le izy mba hisitrahantsika le izy satria tokony hisitrahantsika le izy. Tokony hisitrahantsika le izy. 1 Timothée 6, 17. Tadio tsara fa tia charnalité dia misy convoitise zay miatire azy ny amin'ny zavatry ny tany dia ozy izy indray Jesosy tadidio izy fa fahavalo kosa izy zay mbola mifikitra amin'ny tany zay mbola misakaiza amin'ny tany tsika tsy hamadika hoe ka ty akanto ty zany amin'ny tany ty dia mila esorona lasa mivadika horera indray izy zay lasa tsy haiko hoe tsy radical amin'izay sens zay le izy fa le fisakaizana amin'ny tany dia le fifikirana sy finamanana amin'ny tany fiarovana ny zavatry ny tany ohatra zao ny teny zao teo hoe resaka hoe pollution sy ny karazany ny tena ao ambadiky le izy manangana ONG sy ny karazany dia manao cotisation etsetsetsetra mipaye taxe resaka pollution sy ny karazany au fait reny tsy payeny amin'Andriamanitra kory raha ny tokony izy zany tokony Andriamanitra mipayeny satria izy namoty amin'ny couche d'ozone zafady tsy zasy ianao mihitsiny fa zareo nanamboatra an'le izy dia avy eo nendrikendrehana ianao ihany nendrikendrehana avy eo izy zavatra tena mila haitsika mihitsy ny mandinika sy mijery ny zava-misy tsy mahazo milona ao anatin'le zava-misy fa mahazo mijery ianao dia mandinika hoe tena zany ve le izy ohatrantsika le ny teny zao teo hoe ny olona manana antom-pisiana sy ny antom-pibelomany resaka fanjonoana ny tenenina hoe aza mamono requin nefa mba sakafo mba matsiro le requin ohatra ho an'le olona tia requin dia tenena izy aza mamono requin dia nefa ny requin avy eo alaina dia ataony eria pari eria eo amin'ny eria troca dia io mando 20 € anao hijery requin tsy aleo mamelona olona le izy zay jereny satria anao mipaye 20 € dia lazaina fa izy no mikolokolo an'izao tontolo izao hoe tena kaikanao lainga non sérieux le izy raisiko fotsiny hoe requin dia tsika indraindray migobeen le izy fa ny andalam-pandrosoana tena miteny izy au fait tsy tia ny androso mihitsy zay mahatonga zay ny andalana foana ny andalana foana tsy tia ny androso mihitsy aza mba mivavaka amin'ny Madagasikara mba androso zany fa potika Madagasikara rehefa mandroso fa alao ho tonga tahaka ny le tena ao anatin'ny baiboly hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanina ny an'Andriamanitra Jakoba ho Andriamanina zay ho eto ambavaka ao Madagasikara aza mitolona mba ho tafavoaka économiquement zany Madagasikara fa mba ho tonga an'Andriamanitra ho tapahan'Andriamanitra Madagasikara zay ho etana ambavaka fa tsy ny fananana métro kory ny ampandroso ao Madagasikara erovina mba ho tonga any métro atao inona métro any Madagasikara miala eo jereo ne miala eo Analakely ave ka Trisorano akaiky eny raha io Gare du Nord makany Mitria oui c'est loin tsy maintsy mitaingina reo fa atao inona métro miala eo Analakely ako dia hipaye 2 € paye 20 000 eo Analakely ka tsy ry aloha kery amin'ny gare kaikinao no mampime mihitsy
misy mampimetsy ao anaty Facebook eo ndraindray a zany mba tantarainy eo rovina mba tonga any métro atao ina ny métro za miteny anao fa hatrany andorany fotsy efa nalehanay tongotra andorany fotsy makany analakely a manalakely a makany mahazo batra lina 11 efa misy tomobile de mitangina tomobile kosa mitiako tena zany hoe akaiky le izy rovina ana mba tonga any ny TGV ko vo velona ny TGV de tonga izy mandeha 300 à l'heure vomelona fotsiny tonga ny tamatara de nefa amin'ny fiainan'olona potehana daholo anao le izy koa zany ndraindray mila mieritreritra le izy tsika mi am'le izy fa ndraindray le izy misy zavatra tsy utile any amitsika utile aty le izy bien sûr na za koa ary mba mitaingina RER mitaingina TGV satria utile le izy aty ka ty koa mihazakazaka be ny fiainana priorité tsy mitovy oui bien sûr ianao zao ty rehefa mieritreritra anao ny Madagasikara hoe ny sekoly ohatr' zao any Madagasikara amin'ny enina ka hatramin'ny valo maraina toy izy anao tena tsisy olona tonga eo raha ty tena c'est sûr fa tsisy olona tonga c'est sûr mihitsy tena 100% za reny mety miaraka avady aman-jato angamba amen milay tsara zany marina zany fa any zany efa fiainana le izy hoe priorité de Andriamanitra za tsy miteny hoe tsy priorité amintsika le izy fa amintsika le izy ka le izy tsika miteny zany hoe tongonareo a fa tsika misy taona tsy tonga rehefa sabotsy non kosa misy le izy aza aloatsika tsy hanamary tena be loatra ny prospéré zany amin'ny Jesosy de zao manana trésor any an-danitra fa tsy manana compte pesant des milliards ici-bas. Luc 10, 25. Luc 10, 25. Luc 10 mihitsy vainqueur et mantour, 25 fotsiny. Et voici un certain nombre de lois se leva pour le tenter, disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En fait, ça va ino mihitsy vie éternelle. Hambanary fotsiny hoe misy zany vie éternelle zany fa rehefa ntenenin Jesosy le izy. Ohatrany koa le mpanan-karena anankiray nanantonany Jesosy. Lui Jesosy, zao ny lalàna, satria mbola tao anatin'ny Ancien Testament. Zao ny lalàna toy izy, vitako zany toy Jesosy, tena marina zany izy fa vitanao. Fa zao, amdio mifanananao satria anao manan-karena be, de avy manaraka ketiko rangahy tonga de lasa izy niverina. Oka ihany daholo izy ohatrany tsy m'intéressé anahy le vie éternelle. Zay mihitsy le izy ka. Littéralement zany zay mihitsy le izy. Ohatrany hoe s'intéresse be an'le vie éternelle fa rehefa ntena hoe te gagner le vie éternelle anao ty le lakle. De tsy niteny izy, lasa izy ohatr'izay mihitsy le izy lasa izy nandeha. De nitodika Jesosy, sarotra mampanankarena hoy izy miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy resaka le harena fananana ohatry ny Abraham io fa ny Abraham tsy niraikitra tamin'ny fananana mihitsy izy fa raha niraikitra tamin'ny fananana izy niteneny loata hoe avereny daholo ny fananana lahy zandra. Marina zany sa tsy marina satria lota ny tsy nanany ninona fa ny fananany Abraham ny lasa fananany lota satria tsy nananjanaka izy voasoratra anaty baiboly zany lasy lota nakany Sodoma sy Gomora satria ihany mamirapiratra fa Andriamanitra nandeha tamin'ny lalana ny zorana izy nivery sy maty antoka le mijery an'izao tontolo zao ka andao hifantoka na mivady ary ny lota lasa vongatsiry ny Sara mbola namoaka zanaka antsoina hoe Isaaka ka izy ny tianao hivoaka aloha Isaaka toy izay le mama indray lasa vongatsiry mila mitandrina tena kaikinao mila mitandrina. Être prospère, ce n'est pas avoir le monde à ses pieds, mais de réussir dans tout ce qu'on entreprend. Aiza misy zany Josué 1:8. Mitanjon'Andriamanitra dia ny prospérer mihitsy. Tena kaikinao jereo mihitsy masony azafady jereo masony dia teneno izy ianao te hiprospérer hoe za kosa aloha tena mandainga zay miteny hoe za tena humble be za tsy te hiprospérer za mihitsy nanangatana vory za te hiprospérer fa zao nomeny Jesosy nomen'Andriamanitra ny Josoa le izy tena kaikinao natorony ny Josoa le izy ka raha ohatra ka tsy tiany prospérer anao manino Josoa ny teneniny hoe ce livre de la loi que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais que tu le médites jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin. Manino tiany prospère anie zany lalan'ny Josué.
tiano prospera dia natory le lalana amina tsy nidino anazy rena velao la joso mamahay io fa natoriny le izy zao ny zavatra tokony ataonao aza vela hiala masinao saintsainao andromanalina vakio atao aza miala any ambavanao le izy tiany ianao hiprospere tena akakinao esory ao an-tsaina zay hoe tsy prospere zany inona vavaoanao zao kely zao ihany lozika kely foana koa anao badolahy iny zany zao gasy kely zao za gasy be mihitsy za tsy manaiky le za tena tsoko za tsy manaiky lembenana zany amin'ny entreprise afaka makany mihitsy nareo misy mahafantatra be tomeo ifantatra zalahy mihitsy nalàna vavy za tsy manaiky lembenana izaniza zany je sais qui je suis pahendrena izy tena akakinao pahendrena fa tsy miseho tsika fa maneho an'Andriamanitra dia fantatry le olona hoe ty bandy ty tena tsy manaiky lembenana mihitsy tsy manaiky lembenana zany gasy ahako fa bien sûr gasy a fa zanak'Andriamanitra misy dikany be zany gasy a fa zanak'Andriamanitra misy olona mitady anararoatranao satria tu te souviens un jour la France a colonisé Madagascar et alors c'était avant ça oui ça c'était avant nampibara manao an'izany ça c'était avant ah oui ka za koa zany tsy avant zany za tsy esclave nilaza antsony misy fotoana anao tena mila mijoro ohatr' zany mihitsy satria ny frantsay tadidio fa ny ao anatin'ny frantsay rehetra mbola misy an'iny esprit de colonisation foana tadidio rehefa tezitra amin'ny frantsay remarqueo tsara rehefa tezitra amin'ny frantsay mivoaka ho azy le izy satria esprit le izy mais isaky ny nandray ny métro 5 taloha satria métro 5 nifalehako taloha mpakaty Pointin rehefa maraina vola samy calme mifandondona mifampikisikisina tsy maneno fa rehefa amin'ny arivo fa nisy efa reraka daholo ny frantsay sy mainty raikitra amin'izay ny teny ratsy le mainty velona ty le fotsy velona ty samy mamely samy rasiste samy mamely hita tonga dia hita amin'izay le esprit hita le esprit ao tsika ka io men'Andriamanitra tsika le izy tamin'ny lalan'ny Josoa tena tavy izy nanapa-kevitra zasy ny ankohonako tsy haiko zay ataonareo izy fa zasy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah zay misy promesse hita n'le lalana miprospere ny lalana aza te hanakarena n'izao tontolo izao amin'ny alalany zao tontolo izao fa mba manan-karena na ny lanitra fa zay manana banky ny lanitra no maneno ny lanitra ny mamatsy azy zany lanitra mamatsy ahy tena kakinao zako ny lanitra mamatsy ahy efa voateny zany ao anaty baiboly fa ny zanak'Andriamanitra zanako sy ny satanako aoka adidika any miala tsiny aminao fa ninona mety ataon'ny lalàna za voavatsy foana satria za ambasadorin'i Kristy izy ny toerana tena hoe Andriamanitra ny nametraka amin'le toerana hoe tsy nisafidiako le izy fa izy ny nametraka amin'le toerana izy zany mety mazefatra izy zany monsieur débrouiller satria ozy izy ao amin'ny Esaïe za ozy izy nitsotro zany no mibaby any keo satria zany nanafaka anao aka ino zanany ianao zanako vera ohatra ka matory ohatr'izao dia tsy tsotrotroko raha misy mahazo azy ve dia tsy todika de hoe zay ianao zay ray ratsy io ary mahavita an'izany dia raha za à plus forte raison ozy izy votre père qui est au ciel teo nakaikiny hoe mba mieritrreto miprospere tsy manana beaucoup de choses nefany tsy manana sagesse intelligence akory mba anampina ny hafa Jean 6 verset 9 Jean 6 verset 9 il y a ici une jeune garçon ici André qui a 5 pains d'orge et de petits poissons mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes mofo 5 sezan-drano roa anabandy kely tao anatin'ny assemblée no navita namatsian'Andriamanitra olona plus de 25 000 personnes kaikinao zany atsoina hoe prospéré zany atsoina hoe prospère vie prospère tsy niankina amin'le mofo 5 sezan-drano roa fa niankina amin'le naina nome anazy ary tamin'ny anaran'le zazakely zay nanolotra zay le nteneniko nareo tamin'ny voalohany teo atsoina hoe ny olona miprospéré dia ny olona mahay manolotra
zay ananany no nomeny. Le bandy kely anie any amin'ny désert koa e, afaka maty ampitso izy raha ohatra ka hoe nomeny azy daholo, fa natolony le izy, natolony le izy, tsy mitady izy. Miprospérer tsy hoe manana zèle mitravailler mba avoir plus d'argent, fa misappuyer amin'ny parole divine sy ny promesse. Zany no antsoina hoe prospérer. Prospérer na définition biblique manana be da be mihitsy tsika. Ny prospérer zay zavatra atao dia tafita daholo, zay zavatra saintsainy dia tafita daholo. Jereo hoe Abraham, Deutéronome 28 verset 1 à 2. Deutéronome 28 verset 1 à 2. Fereo ny kaikinao, meneny Abraham koa le lakile amin'ny prospérité. Dia be da be. Zany hoe évangélika amin'ny tontolon'izany prospérité zany. Tena mifona zaho tena tsy haiko mety misy katolika be da be nga mameno ambadika eo fa tsy fantatro loatra. Miala tsiny fa tsy mifamely akory tsika eto, ary ny toroteny tsy natao amelezana. Fa za tena tao mihitsy, zalahy miteny an'izany hoe ny évangélika secte, satria mitorony prospérité izy, nefa inona moa ny ataon'ny katolika azafady? Ahitsiko mihitsy, inona ny ataon'ny katolika? Indrindrindra fa any Madagasikara. Rehefa tonga mety crise, mamatsy PPN voalohany indrindra, katolika, fa tadidio, amidy iny fa tsy omena. Da aveo izy mahazo vola izy mivadika. Da ahoana zany izy tsika mimpanararoatra. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, ienona ny tenin'Andriamanitra, dia iainana ilay tenin'Andriamanitra, dia miova ny fiainana. Ianao raha amin'ny herin'ny tenanao anao mety misy olona ny ainga avy any amin'ny tsy misy, d'accord amin'izany. Fa tonga amin'ny toerana tsy mandatsy tsika. Fa raha isika lesona ilay izy, ao amin'ny 1 Corinthiens 10 verset 1 Corinthiens 10 manomboka verset 10 11 izay. Fa ny tantaran'ny olona izay teo anoloana antsika, afaka andraisantsika lesona daholo. Ao anaty baiboly izy ny tantaran'ny ancêtre. Fa ny antsika, na tantaran'ny olona zao toy izao anaovantsika lesona ilay izy. Efa nytenen'ny dato teo zao, namorona ny Apple, tompon'ny Apple. Ohatr'izany koa zao, Christian Audigier, be da be mahafantatra azy. Tena hoe parti de rien. Tena kaikinao tsara za. Parti de rien izy lasa tonga multimillionnaire. Fa rehefa mifanena tamin'ny cancer izy, nampalahelo. Nampalahelo. Eo fitron'ny olona fantatsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sitran'ny cancer. Inona mazava ane le teny. Miprospérer tamin'izao toy izao izy. Le Christian Audigier tena misekoseko mihitsy izy. Hoe za tena avy any amin'ny kely. Tao avy any Marseille izy, tsy tadidiko, tsy haiko. Soit avy any amin'ny nord, soit avy any amin'ny sud izy. Fa tena tanàna kely. Dia hoe lasa tena olona malaza be tany États-Unis. Fa rehefa mifanena tamin'ny cancer izy, dia rien. Ny héritier zany, ny héritier lui, millions de dollars, oui, bien sûr. Fa lui, ohatr'izany koa Apple. Tsy haiko aloha famarina fa be da be circule hoe tena nanenina hoy Steve Jobs tamin'izy ihany dia hoe nisoratany tamin'ny rahalahiny angamba izy sa avocat du genre ohatr'izany izy hoe tena tsy là je sens que je n'ai rien. Oui, tu n'as rien. Rehefa akaiky mivaravarana fahafatesana ny olona vao tena hoe tu n'as rien. Averiko aminareo foana ty fanoharana ty. Tsy fanoharana le izy fa tena tantara nisy. Rangahy anankiray eo amin'ny lit d'hôpital, dia izy mivadina efa samy antitra. Accroche-toi Cyril, accroche-toi. Dia nitodika ilay rangahy, tu veux que je m'accroche à quoi? Dia maty izy. Marina zany accrochena amin'iny. Satria tsy ninona. Fa ianao afaka misacrocher amin'ny tenan'Andriamanitra, mon seul abri c'est toi.
peu importe na qu'il vente qu'il pleuve na sécheresse na inona na crise batery fiarovana ho Andriamanitra. Psaume 91. Maninona ozy izy nareo amin'ny psaume 23 misy tony tena rekinao tsisy dika ny fahaizana ten'Andriamanitra tsenjery. Tenena izy fahaizanao ten'Andriamanitra tsenjery tsisy dikany. Ny fiondananao an'io tsy mampitsoaka ny Satana. Nataonao kalina ondana io tsy raharahany zany. Fa ny fahaizanao mampiasa an'io na fampiasanao mampiasa ny anaran'i Jesosy dia il y a une puissance dans le nom de Jésus. Zay fotsiny mila fantatrao. Toero Satana dia andositra anareo izy Petera. Jakoba no teny izay ke nyfany. Misy dikan'izany tena kaikinao misy dikan'izany. Oh Jesosy ampio zay Jesosy. Ampio ny afaka ny tsy fahalalana zay. Eo i Abrahama Josoa. Vakio ny tantaran'i Isaac, vakio ny tantaran'i Jakoba. Vitantsika tsara ohatry ny ahoana zany prospérité azo avy amin'Andriamanitra zany. Amarana antsika azy Matthieu 24:35 efa vakiantsika teo. Matthieu 24:35 nilazany Jesosy ny fiverenany, ny sinina ny fiverenany sy ny fifaran'ny tany, fitombohan'ny année de tribulation zany. Au Matthieu 24, verset 35, vous dites, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Zany ouais, fa vao mahafaly enjany zany ho anao tena mifikifikotra sy miandrandra mafy ny tenin'Andriamanitra io. Ty mipromesiny io vao mefa maka ny psaume 23 ianao izy ianao hoe ny teninao sy ny teninao sy ny tsorakazonao mahafatahotra. Maninona ty bandy antsoinao hoe David ty afatahotra nefa ambaravarany fahafatesana satria nisy tenin'Andriamanitra dia nisy promessin'Andriamanitra teny tanan'le bon berger. Dia ahoana izy psaume 23 verset 1, je ne manquerai de rien. Zao tsika hitsangana. Zao tsika hitsangana tena amarana fotoantsika tena ao anatin'ny fisaoran'Andriamanitra. Tena aza mieritreritra ny tena anao tsy il me manquerait zao Andriamanitra il me ro vao mifantoka ianao any amin'ny zavatra manquant amin'ny tenanao tadidio fa mbola le nofinao zay mbola mitady hoe manqué zavatra indray ny nofiko. Fa ro vao Jéhovah mpiandry le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dikan'izay fahafoany ranomaso areo tena kaikinao fahafoany ranomaso. Aoka mba asiana fitsikina amin'izay ny aminao hoe mitsika. Tadidinareo ihana amin'ny Samuel voalohany mamany Samuel be koretaka foana isaka makao silo. Fa rehefa nahazo teny anankiray izy takanao androany io tena kaikinao takanao androany lasa amin'izay izy ny sakafo tsy mifady ihany izy mba hazoana sakafo hazoana zaza fa ny contraire nataony ninakanina izy mba hazoana sakafo ninakanina izy mba hazoana zaza satria tsy tao anatin'le sakafo sy le fivadikanana sy le tomany le izy fa tao anatin'ny inona tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ny fikiran'le teny voaka amin'ny vavany ely nilatsaka le teny rombahana le izy izy fakahitsika tsy dans 9 mois kosa aloha satria tsy zaza voateraka nomenany ely fakahitsika ho avy fotoana naterany somatsara mihitsy le izy taorian'izay dia miteraka andray izy natorony an'Andriamanitra tokoa satria nahazo zaza antsoina hoe Samuel izy zay mihitsy no dikany Samuel. Dao tsika izy saotra an'Andriamanitra inona situation aondreo ny lohanao dia misaora an'Andriamanitra manorika ny lohantsika fa miandrandra an'Andriamanitra ao anatin'izay satria mivenery azy tsika miexalte ny anarantsika. Inona situation misy ianao amin'ity 2016 ty nonery fahefana no miositra zay men'Andriamanitra mampanompony mitondra ny teniny ary mitondra ny promesy zay nomeny ny Josoa sy nomeny any Abrahama déclareko androany fa ny taona 2016 nao ny farany ambany indrindra mitoerana misy anao anaran'i Jesosy. Raha vitany nanangana ny Jakoba ho mpanjato be mihoatra lavitra ny Labana na dia nararotiny Labana ary izy misy amintsika reto ny nararotiny Labana mety entreprise ny esanao le izy fa ho afa-baraky Labana satria anangana Jakoba eo amin'ny fiainanao izy ary ianao le izy
zao tadidio tsara nyteny tahakan'izany a mila fantarinao le tantara de rombanao le izy de mitobaka eo aminao koa le zavatra le fahasoavana misy taona fandraisan'ny olona ny onction a tahaka ny zavatra ohatrany hoe araradraraka fotsiny eny avia ty de araradraraka eny fa ny tena atao hoe véritable onction ny fahafantarana ny tenin'andriamanitra sy ny fiasan'ny fanahy masina ao ambadiky le tenin'andriamanitra mampisy vokatra sy mavadika ny fiainan'ny olona tsy misy lasa tonga misy inona ny zavatra ambaranao a raha ohatra ka olona momba lasa tonga mananjanaka satria le olona nandray an'le tenin'andriamanitra ka raha io olona io ary mahavita an'izany ahoana ianao tsy tokony andray vavolombelona zany efa teneko anareo herinandro talohan'ny rally de miracle niteraka le zaza tamin'izay nitady zaza de niaraka nitondram-bavaka tamin'ny telefôny tsisy fametrahantana tena kaikinao tsisy fametrahantanana teny tsotra no nomenan'le zazavavy a nalahelo be izy tsy afaka tonga tamin'ny rally de miracle 8 octobre fa nahazon'le zaza lahy izy tonga le zaza mbola misy ny anany mandrakitiny androany ny fafanany ranomasy de niraisin'le teny de nahazo izy betsaka ny tsy mahazo satria tsy mba manana an'izay fantakaran'izay fa androany azonao ny anjaranao misy fomba fanatonanao an'andriamanitra tokony hovanao mihitsiny tsy ao anatin'ny fikoretahana tsy ao anatin'ny fimonomononana murmure no tena alan'andriamanitra io zavavy sy ry zalahy io tena tsy tiany mihitsy ny murmure fa raha te ahita ny tanan'andriamanitra ikasika amin'ny fiainanao anao a tena matokisa fa fao le ranomaso hoaniny sakafo tena miteny mihitsy hoaniny sakafo oka zay le mijeune fa tsy koa de le mijeune koa ny problème anao fa rehefa saina amin'ny jeune kosa any ianao mijeune tena kaikinao mahitanao amin'ny jeune manomboka deuxième semaine ny janvier tsika miditra jeune 21 miomana tsara le miomana tsara miomanana ara-panahy fa tsy hoe miletra sakafo be zao tsy hoe hoanina daholo izy tiana hoanina mandrisy une semaine une semaine zizy ay 2 semaines hoanina daholo sucrerie aloha pendant une semaine de salé rehetra satria tena matsatso hoanina rehefa ariva ny andro misy fotoana andriamanitra na tsy mitaky ary jesosy a izy no ataontsika alpha amen izy no ataontsika alpha zay nanaovantsika fotoana amin'ny 31 amaranantsika nyity taonty sorantsika azy reconnaître azy tsika reconnaissant tanteraka tsika ary anomboantsika amin'ny fotoana koa amin'ny 2017 vavaka tsika misory ianao amin'ny teny sy amin'ny fanatrehany fa misy zavatra miova amin'ny fiainanao anatin'ny fonanao azy tsangano tananao dia misora fotsiny teny ray sahabidy avy amin'ny jesosy misotranao zany amin'ny teny misotranao ny amin'ireo tantaran'ireo patriarche anaty baiboly zay novanao fiainana mbola dininay ary ny tantarany jabeza mbola dininay daholo ny tantarany ry Elisa fahanany corbeau ry Elisa nanao miracle tamin'ny fampitomboana sakafo ihany koa famatsinan'ireo apôstôly teny pitoriana ny filazantsara jesosy prospérité avy any an-danitra no angatahany efa tsy prospérité omen'ny tany jesosy tsy tia raikitra amin'ny fitiavam-bola sy fitiavan-karena zay zay mahaverin'ny olona ka hiteny kosa anatria tahaka ny tenen'ny olona zay efa lasa hoe tahaka ny tsy manana ininona tokoa satria atao mivaravaran'ny fahafatesana tsy manana ninina zao tontolo zao jesosy hoe mampanantena zavatra be da be nefa ny tsy ananana fa ianao mampanantena ny lanitra anananao zany mampanantena vie éternel ianao ary omenao zany jesosy misotranao zay zao tadidio ao ny tenen'ny fanahy masina tsy afaka ndovo an'andriamanitra ianao raha tsy manana azy raha tsy mandray azy sy manaiky azy ianao hoe maty teo amin'ny azo fijaliana dia tsy afaka no isany disciple tsy afaka ho isany mpandova azy laotsika atsiaro an' jesosy ao anatin'ity akatoky ny fankalazana ny krismasy ity
mahagaga ny anarana, ilay mahafinaritra indrindra ny anarana, anarana tsara indrindra ny men'Andriamanitra azy. Tsaro fa izy ilay Mesia, tsaro fa izy ilay tompontompo ary mpanjaka ny mpanjaka. Raha tovavaka fisaoranao dia asan-drato ny anaran'ilay Jesosy efa Nazareta. Mpamonjy tokana, ny tianao se nandatsaka ny rano tsy nanolotra ny tena no daroana sokapoana mba hahatonga anao salama tahaka izao, mba hahatonga anao andovan'ny lanitra ihany koa, dia tsy maintsy nidina tany amin'ny enfer izy ny jugean'ny Satana. Fa meloka mandrakizay. O Jesosy andreto izay, miaraka misaotra sy mankasitraka anao fa ianao ny mpamafy aneloka ary ianao ny mpanasitrana anay. Misaotra anao izay fa ianao ny nanasa anay sy nanafaka anay, nandefa ny teninao ianao nanafaka anay sy nanasitrana anay androany. Misaotra ny fanatrehanao Jesosy, misaotra fa ny masina manandratra ny Jesosy tahaka ny nanandratanyireo mpiandry ondry arivorivo taona lasa lavitra zay, fa tonga tao an-tranombo ianao milavin'ireo olona rehetra tsy mba nisy nandray anao nandray azy, fa tao anaty tranombo ianao ny tonga, fa naneo ny humilité anao ianao, naneo ny fitiavanao anao tamin'ny fahatongavanao mahagaga Jesosy. Manondrika ny lohanay izay Jesosy Kristy tompo, matsiaro miaraka ao anatin'ity fankalazana krismasy ity, ny fandarovan'ilay mpamonjy tetỳ ambonin'ny tany, ny fitiavany asa, ny fitiavany anay tsirairay avy reto, ny fahotana izay voafafa eloka, izay voafafatrizay ny eloka izay tsy baibona intsony, satria efa nentiny teo Kalvary. Misaotra Jesosy io ny amin'ity sekoly ny fanambinany ity, fa ty 2016 ty deklarenay ny farany zay dety rehetra teo amin'ny fiainana rehetra, ary ninona ozony génération rehetra tany, zay dadabe ny dadabe sy ny razabe anay talohany androany ny dadanay ary sy avy amin'ny mamanay tapahanay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Niosina rehetra izay mibabe le esprit impur atao ambadika izany dia toerinay amin'ny anaran'i Jesosy, tsy makeo amin'ny fiainanay intsony ary tsy makany amin'ny taranaka intsony izany bankroute izany, izany fahity izany, tsy ho hitany ankohonanay intsony izany amin'ny anaran'i Jesosy, fa prospérité sy fahatsarana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny anjarantsika mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny anjaranareo dia miobia an'i Jesosy, miobia an'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivetika dia amin'ny telo sasany manomboka ny sekoly. Ny rehefa avy eo misy veillée spéciale ho an'izay afaka dia tongava manomboka amin'ny fa mila resaka kely amin'ny tatiana vanga manao ohatra hoe androany vao mety hoe tonga, satria nisy participation le izy mety fiomanana ihany koa. Manomboka